Anisan'ny adievitra lehibe dia lehibe ary mandeha ihany koa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, indrindra ho anivon'ny fahefana-mpanantanteraka ny mahakasika ny fanoloana ny gouvernemanta sy ny prime ministre. Nisy mihitsy aza moa ny taratasy izay nalefan'ny filoha teo aloha ny professeur Zafy Albert ny antefa tamin'ny filohan'ny teteza mita manolotra sosikevitra amin'ny fanandrify amin'izay. Noentin'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny taratasy avy amin'ny professeur Zafy Albert izay nandroso sosikevitra ny hanoloana ny gouvernemanta firaisam-pirenena araka ny vaovao mari-potitra. Anisan'ny nangatahana tao anatin'izany ny fanoloana ny prime ministre Jean-Omer Berzika. Manoloana ny sosikevitra io dia nisy ny fivoriana ny katona izay nataon'ny lehiben'ny fahefana-mpanantanteraka roa dia ny prime ministre sy ny filohan'ny teteza mita. Raha ny fantatra ary dia taoriana ny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana sy ny filan-kevitry ny ministra no nantanterahany fioanana io. Tsy nisy ny bika kosa nefa ny dinika tsy mbola nisy ny fehi-kevitra ofisialy nivoaka. Ratsahivina tao anatin'indray volana izao misy ampahany eo amin'ny Ankolafy Zafy Albert no mitaky ny fanoloana ny prime ministre ity Ankolafy ity ihany koa dia mitaky ny fisian'ny fifidianana lalam-panorenana mialohan'ny resona amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka. Fifidianana izay iverin'izy ireo fa tokony hialoavan'ny dinika nasionaly hametrahana ny fampihavana pirenena. Andrasana araka izany ny toy ny fangatan'ny filoha teo aloha Zafy Albert amin'ny tokony hanamboarana ity gouvernemanta ny firaisam-pirenena sy fanoloana prime ministre.